Hitantsika azy amin'ny sary zao dia andriamatoa lahatra tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny Madajeune ny vahintsika mazava ho azy ny tontolon'ny fampianarana ambony isan'ny resadresahana imralahy eto amin'ity takariva ity miarabanao lahatra. Ya miarabanitsaka ihany koa dia miatra ny mpijeriny matv. Ikarakara hetsika goavana zay nareo atao hoe hetsika efa fanao ihany izy ity fa amin'ity ndray mitoraka ity inona fa manana mampiavaka azy izy ity inona zay hetsika zay lahatra. Ya ny salon des études internationales zany andian'ny fahadimy no tondrana Fanazavana eto izay ho tanterahana etsy amin'ny hôtel Carlton ny rahampitso alarobia fa 5 volana marsa sy ny alakamisy fa 9 volana marsa 2024. Ny hetsika moa zany salon des études internationales dia fotoana iray ahafahantsika mpianatra ray aman-dreny ary tanora izay liana amin'ny fianarana ambaratonga ambony zany ivelan'ny Madagasikara. Tsara ny manamarika fa maro be zany ireo toeram-pampianarana na université na grande école filazantsika azy na institut ivelan'ny Madagasikara izay mitady zany mpianatra malagasy hianatra any amin'izy ireo dia anisan'ny fotoana anankiray zany ity le salon des études internationales tanterahana rahampitso ity. Inona no mety hoe fandaharam-potoana ho tazana ho an'ireo mpitsidika ho avy amin'ireo andro? Ny fandaharam-potoana zany dia misy ny exposition ho an'ireo toeram-pampianarana eo amin'ny 7 nisan'izy ireo ary amina firenena maro raha tsy hitanisitsika fa tsy ny ohatrany hoe ny États-Unis izay nisan'ny sponsor officiel eo ihany koa moa zany ny zareo avetsy amin'ny nosy Maurice la Réunion ny Frantsa ny Turquie ny Indonésie ary moa zany ireo eto Madagasikara izay toeram-pampianarana ambony manana fiarah-miasa amin'ireo hoe ataoko hoe any Londres na hoe manderana zao tontolo izao. Zavatra hitranga eny amin'ny Carlton zany dia misy ny exposition ho iateo ary misy ny conférence izay iarahana amin'ireo toeran'ireo ihany koa izay ampahafantarana antsika ohatra ny hoe raha te hianatra any Indonésie tsika ohatra dia inona no zavatra homanina, inona zavatra eritreretina raha ohatra mahakasika an'izay zany hoe misy ny exposition dia misy ny conférence mandritra an'io roa andro etsy amin'ny Carlton io. Tsara ny mampatsiatsika ampijereny tokantrano any fa efa andian'ny fahadimy sady ity hetsika karakaraindra reo avy anivon'ny Madajeune ity hetsika andian'ny fahadimy inona ny mampiavaka azy raha hoarina ny tamin'ny teo aloha zany? Ny mampiavaka azy zany amin'ny ity taona ity aloha voalohany dia ny fampahafantarana bebe koa ny mahakasika ny fianarana ambaratonga ambony any États-Unis. Misy université maromaro izay ho atoron zareo ary maro be no azo safidianana moa zany satria université any États-Unis zany anarivony izy amin'izao fotoana izao. Faharoa manaraka an'izay misy destination vaovao izay ny fianarana ambaratonga ambony any Turquie izay tsara ihany koa ny ahafantarantsika eto Madagasikara ho antsika tanora ray aman-dreny ihany koa ny hoe manahoana izany hoe mianatra any Turquie zany anisan'ny destination anankiray any Europa zany izy io izay mahasarika mpianatra betsaka ihany koa manerana izao tontolo izao ary mino zay fa misy malagasy nefa moa zany zareo amin'izao fotoana izao dia anisan'ireo ihany koa izay hoe mba maniry ny anarantsika mpianatra malagasy any amin'izany atao hoe Turquie zany. Eo ihany koa ny any Indonésia ary ny mampiavaka azy amin'ity taona ity dia misy bourse ho an'ireo ankizy izay vao afaka baka zany hoe hiditra première année sy deuxième année atsy Maurice no isian'izy io dia tsara zany hoe mitsidika ny hetsika isika satria hatramin'izay zany raha hoe licence vao mahazo bourse amin'ity taona ity zany misy fahazahoana bourse eo amin'ny niveau ataoko hoe première année sy deuxième année amina filière anankiroa izy io dia ny afatra ho antsika mpianatra sy ray aman-dreny zany dia hoe tsara ny mitsidika azy satria isan-taona moa zany misy ny salon des études internationales ary voalazanjaka teo hoe andian'ny fahadimy izy ity dia amin'ny herintaona indray zany ny andian'ny fahaenina vao misy ka tsara hoe mba mahita an'izay le hoe destination hoe fianarana ambaratonga ambony ivelan'ny Madagasikara izay isika tanora eto Madagasikara. Raha maino an'ireo université any ampitan-dranomasina ny tany sainy lahatra teo dia mbi ao an-tsaina avy hatrany ary nany any tokantrano ihany koa mety ho lasa saina hoe avy hatrany dia nety manana ny ao an-tsaina zay olona ohatrany ahoana manana ny ataontsika hoe olona cible manokana ve nareo ho avy amin'ny fotoana? Ny cible aloha zany dia ireo ankizy na ireo ray aman-dreny izay maniry ny anohizan'ny fianarany zanany any ivelan'ny Madagasikara. Le misy critère maromaro izy io voalazako teo misy ireo bourse izay omeny zareo tsy omeny Madajeune aloha fa omeny ireo mpandray anjara ao anatin'le salon ary misy ihany koa nefa le araka voalaza teo le hoe mianto-tena le mianto-tena koa tsy voatery hoe lafo be fa raha hitentsika zao hoe tsy Maurice zao anisan'ny hoe mora lavitra noho ny any Europa dia anisan'ny hoe azontsika mpianatra malagasy azontsika ray aman-dreny ndatovina tsara zany manao an'izay fianarana tsy akaiky zany hoe ny cible zany hozy ateo dia ireo izay tena hoe maniry ny an'io fianarana ivelan'ny Madagasikara
amina filera marobe zay marobe izy ireo amin'izao fotoan'izao. Mialohany tena maranana ny resadresaka irahana amin'ny lahatra amin'ity takariva ity tsara ihany ny tondranao afatra fanentanana. Ny afatra zany dia verimberinay foana hoe tsara rehefa misy hetsika ohatr'izao a dia ny mitondra stylo sy taratasy zany andraisana naoty ho an'ireo ray aman-dreny na ho an'ireo ankizy satria marobe ny zavatra azo raisina eny a, marobe ny fanontaniana mipetraka na amin'ireny le conférence izay hitranga ao anatin'io salon io, zany hoe ny hafa ny alarobia, hafa ny alakamisy ary ihany koa zany ireo stand marobe izay ao tsy diantsika. Dia ny afatra moa zany dia hoe azadino zany fa tokana amin'ny fotoanantsika dia ny alarobia fa 5 volana marsa raha mipitso zany sy amin'ny lakamisy ho avy izao etsy amin'ny hôtel Carlton mandritra ilay salon des études internationales, toeram-pampianarana ambony université sy grandes écoles eran'izao tontolo izao zany no anisan'ny andray antsika eny a, dia manasa antsika rehetra ho tonga ihany koa. Misy vidibidirana 2,000 ariary le izy a, tsara miomana amin'izay ary hetsika io zany hoe zay atao dia mandritra ny 2 andro etsy amin'ny Carlton etsy Anosy. Isaorana feno ary ny tompona andraikitra voalohany ho nivon'ny Madajeune nitondran'izay tsara ho fantatra izay makasika an'ity hetsika salon des études internationales ity. Isaorana ianao lahatra nanaikina sain'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Ia dia misaotra ny zaka dia misaotra ihany koa ny matevy sy ny mpijery matevy rehetra.